Inona isy tarika any amin'ny korotana ny zava-misy eo amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety dia ny fampidirana amponja mpanao gazety Mirahalahy izay nitanterana tamin'ity herinandro ity. Io moa no isan'ny faneho-kevitra nentin'ireo avaram-pianarana avy eto Analamanga raha nitondra ny fomba fijeriny izy ireo ary isan'ny nambarany ihany koa fa tsy fotoanan'ny korotana intsony izao eto amin'ny firenena. Fotoana tokony hirosona amin'ny fampandrosoana amin'ny firenena izao ka tsy tokony amboly fanakorontanana intsony ny samy malagasy. Hoy ny fikambanan'ny avaram-pianarana avy eto amin'ny faritra Analamanga izay nitondra faneho-kevitra manoloana ny ady hevitra samihafa ateraka amin'ny fitoriana sy ny fampidirana ponja mpanao gazety amin'izao fotoana izao. Noho ny savorivory misy ankehitriny raisinay avaram-pianarana avy amin'ny faritra Analamanga ny manambara horetany sy horenin-danitra fa tsy ekenay fanakorontanana atao amin'ny fitondrana izay vonjangana tsy ela io. Araka ny fantatsika tsy hisy mpamatsy vola na ny firenena mikorotana izany. Korasanantsika mihemitra indray ny famatsiam-bola maro samihafa izay efa vonona ao am-baravaran'ny firenentsika dia vao maika tafahitsoka lalina ny fahasairanana ny vahoaka malagasy. Koa manainga ny tsirairay mba ho mailo amitetika maizina rehetra amerenana krizy indray. Ho an'ity fikambanan'ity tokony ho mailo ny vahoaka ka tsy hanaiky andray anjara ny fanakorontanana sy ny fanararaotana ataon'ireo olona manana hevitra ambadika amin'ny anaratsiana endrika ny fitondrana. Miombon-kevitra an'izay ihany koa ireo solon-tena mponina avy eny ambany tanàna izay miantso amin'ny sisin'ny fitoniana eto amin'ny firenena ka hampanjaka ny fihavanana. Amin'izao toetra mafampana eto amin'ny firenena izao dia za zany manao ny hevitra hoe tokony hitory sy hitaizan'ny vahoaka amin'ny fahamarinana ny mpanao gazety ary ilaza tsy ilaza afa-tsy ny marina ihany ho amin'ny fampangotrona. Izao toedrana mafampana eto amin'ny firenena izao aminay zany dia mampahantra amin'ny vahoaka izao ka tsy dia mety aminay fa ny zara tokony masomana dia hoe andotsika iroso any amin'ny fampihavanana sy ny fampandrosoana satria efa tena reraka loatra ilay vahoaka efa tena sahirana. Ny zavatra tsapantsika moa zany amin'izao valinandro iainantsika izao nanomboka tamin'ilay rotaka tamin'ny 1972 dia me mahandro tsika vahoaka. Manao antsoava amintsika vahoaka ny tenanay. Ndao retsika hiara-iasa hamonjy izao firenena izao efa be ny fotoana very sy ny fotoana lanitsika nandritra izay krizy izay. Andro fampihavana-pirenena antsika izao dia tsy tokony misy ady mihitsy fa tokony hiavana satria efa mahatsiaro sahirana ny vahoaka itsika vahoaka dia noho izany mangataka re zahay mba tokony hiavana ilay firenena fa tena mijaly ilay vahoaka ka izay ny angatanay eto izany. Raha araka ny fijeriko an'ilay toe-draharaha zany dia misy mitady anakorotana toe-karena malagasy izay vao manomboka amin'ny tsimoka ka manentana antsika vahoaka malagasy zany mba iraisaina iray fo amin'ny hevitsika tsirairay avy amin'ny fiainana. Ho azy ireo manana zo feno aneho hevitra amin'ny mpanao gazety ary tokony hamakafaka hatrany ny vaovao avoaka mba tsy hitarika amin'ny fanakorontanana eo amin'ny fiarahamonina sy ny firenena. Ahiny izy ireo kosa ny fisian'ireo olona manararaotra ny raharaha ankehitriny entina hanakorontanana ny firenena.